Niakatra an-tahan'ny faharefoana eo amin'ireo mponina indrindra an-tanan-dehibe noho ny valanaretina Covid-19 araka ny fanadihadiana. Isan'ireo voakasika izany ny eto Antananarivo, Fianarantsoa ary Toamasina izay nametrahana tetikasa ara-tonaina an-tanan-dehibe amin'ny alalan'ny tetikasa vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Miisa 8,4 ireo fianakaviana azo tohana ara-bola isaky ny 2 volana. Miampy fiofanana ahafahan'izy ireo manatsara ny fiariana sy ny farim-pianana hono eo anivon'ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana na ny FID. Mamitina Andriambololona, Eric Chanefson. Maro ireo masitsivana namaritana ny mahamarefo ny fianakaviana iray araka ny fanazavanana. Anisany ahitana fitomboana io tany faharefoana eo amin'ny fianakaviana io, indrindra vokatry ny valanaretina Covid-19. Taorian'ny ny fanadihadiana natao anefa dia fantatra fa anisany ahitana fiakarana izany faharefoana izany ho an'ny an-tanan-dehibe. Raha ho an'Antananarivo renivohitra manokana, fianakaviana hatramin'ny 4,900 alina no voamarina fa marefo araka ny mari-pandrefesana natao. Tsy maintsy misy noho izany ny tohana omena azy ireo izay tafiditra anatin'ny fanampiana maika noho ny fiantraikan'ny Covid-19 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Misy ny tohana ara-bola sy ny fampiofana ireo fianakaviana marefo ireo ahafahan'izy ireo miaron-doha indray eo amin'ny fiainana. Mandray lela vola 9 ariary isaky ny 2 volana ny ankonana mpisitraka mandritra ny 3 taona. Tsy lela vola fotsiny ihany anefa fa eo indrindra ireo tantsoroka fampivoarana izay azon'ireo ankonana mandritra ny sehatra maso sy ireo izay fotoana na sehatra ampiroboroboana ny maha-olombelona. Misy ny fampiofanana momba ny fanabeazana ny ankizy madinika, misy ihany koa ny makasika ny fitantanam-bola, ny sehampiariana, fanatsarana ny fampiroboroboana ny fiainana amin'ny akabeany izay tanterahany any anivon'ny fokotany. Dia io izany no tena antoka ho amin'ilay fivoarana, ho amin'ilay fampiroboroboana na fiovam-pihetsika miabo ho amin'ilay fiainan'ilay ankonana misitraka ity ara-tonaina mijoro ity, ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fepetra satria raha tsy mahatozo izay fepetra izay ilay ankonana dia mety hiafara amin'ny tsy fisitrahana ilay fandaran'asa mijoro. Fiara-miasa maro lafo eo ministeran'ny mponina ny komuna Antananarivo renivohitra ary ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana na ny FID ny fanatanterahana ity tetikasa ara-tonaina an-tanan-dehibe ity. Raha totaly, miisa 8,4 alina ireo fianakaviana marefo nisitraka tohana amin'ny alalan'ity tetikasa ity eto Antananarivo, ao Fianarantsoa ary any Toamasina.